Dia ampifaliana trano no iarabanan'ny malagasy mpiray tanindrazana tafaraka aminay amin'izao fotoana izao na ny eto tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Faly izahay tafahoana aminao indray amin'ity androany ity ka dia velom-pisaorana sy fankasitrahana ho an'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka tsy mahafoy ny fiarahana, misaotra betsaka mahatsiaro ny malagasy mpiray tanindrazana aminao indrindra moa fa amin'izao fotoana ifampahirezantsika izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Be da be ny zavatra azo iarahana eto amin'ny izao tontolo izao ity fa tsy adininao mihitsy ny fotoana izay ifampahirezan'ny samy malagasy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Indrindra fa tsy mifankahita akory tsika, tsy mifankafantatra akory tsika fa noho ny fanahin'Andriamanitra dia tafahoana eto tsika. Misaotra betsaka manaiky, misaotra betsaka makatoa, misaotra betsaka fa mampahery ny samy malagasy rehetra izao fihetsika seho anao izao. Faly ny ekipa rehetra satria eo ianao, faly ny ekipa rehetra satria samy malagasy dia maneho mifankatiavana amin'ny alalan'izao fotoana efa natokantsika mba hifampaherezana izao. Tsy miova ny firaritsoanay fa hoy isika rehetra ho fenoina ny herin'Andriamanitra. Tsy misy zavatra azo atao mihitsy izao amin'izao fotoana izao raha tsy manana ny herin'Andriamanitra ny olona. Ampatsiahivina foana fa manana adintsika, mitondra fahoriantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka raha tsy manana ny herin'Andriamanitra, tsy manana ny fanahin'Andriamanitra, tsy manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, tsy manana ny vokatry ny fanahy, dia mora foana ho an'ny devoly no manajamba antsika amin'ny fomba rehetra izay ataony amin'ity izao tontolo izao ity. Ka raiso ny herin'Andriamanitra, katsao ny herin'Andriamanitra, ataovy mihitsy hatsapanao an'izany herin'Andriamanitra izany mba hahazoana ny manohy ny hazakazaka foana. Mila toe-panahy manetry teny izany, mila fahafoizana izany, mila fiaretana izany, fa ny herin'Andriamanitra tsy azoazo amin'izao fotsiny amin'ny fombafomba maro samihafa. Ka ohatran'ny fanaontsika isan'andro ihany tsisy manaiky eto miala maina satria efa eto ihany dia ndao angataka ny herin'Andriamanitra mba ho fenoina ny fanahin'ny masina sy ny herin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Misaotra ny tompontsika noho ny famindrapony indray androany fa mbola velonaina dia tafaraka eto indray. Fampatsiahivana foana ho an'izay rehetra mbola nanadino sy tsy nahavitan'izany androany ndao hisaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Matetika mifampirarisotsika, matetika misaotra, matetika voaja ny fahalalam-pomba rehetra satria izany ny mariky ny fankatiavantsika, fa matetika ihany koa adino ny fisaorana ny tompo. Fotoana mety izao ndao hitodika amin'Andriamanitra, ndao omena ny fisaorana lehibe indrindra izy, ndao hiterasy ankalaza azy noho ny fitiavany sy ny famindrapo, indrindra fa ny izy maharo-po amintsika amin'ny tsy fahatanterantsika. Ndao apetraka eo am-pelantanan'ny tompo ny fotoanantsika, fa mila ny fanatrehantsika, mila misaotra azy tsika, mila mangataka ny fiarovantsika, mila mangataka ny fikasiany, mila mangataka ny heriny sy ny fanahin'ny masintsika. Ka manasanao amin'izao fotoana izao ampio hivavaka, angataka ny fanatrehan'ny tompontsika. Jesosy misaotra betsaka noho izao androany izao indray. Tera sy laza sy voninahitra mandrakizay no atolotra anao noho izao fitiavanao izao. Misaotra betsaka, makasitraka indrindra, atolotra anao ny haja sy ny voninahitra mandrakizay ho anao irery. Misaotra betsaka fa ny tantaninao indray ny malagasy dia tafavoreto indray zahay. Be da be ny zavatra nokasainay, be da be ny zavatra noeritreretinay, fa noho ny sitraponao sy ny fitiavanao dia ndreto indray zahay teto. Tompo miondrika ny malagasy, mikoka amin'ny malagasy mitondra an'izany fisaorana lehibe ho anao izany. Jesosy eo manetry tena eo ambanin'ny tana maherinao zay satria tsy mahavita na inona na inona. Tena tsapanay izany, miezaka izay manao zavatra fa tsy makaiza akory izany raha tsy misy ny fanatrehanao, raha tsy misy ny tananao mahery mitantana anay. Ka izany mahatonga anay mitera mankalaza manome voninahitra anao. Tompo, reto izay no tantaninao sy novimbinao dia anatanteraka ny teninao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia reto izahay anatanteraka an'izany hianatra ny teninao. Jesosy eo irao ny fanahinao masina ho amin'ny tsirairay avy ampanaiky sy ampanetry tena mba azonay miondrika eo anatrehan'ny teninao madio. Be da be ny zavatra atao anatin'ny lohanay sy eritreretinay, mangataka ny famelan-keloka sy fanadiovana
noho ireo loto ireo zahay amin'izao fotoana izao amin'ilay asa mahagaga izay ataonao amin'ny tsirairay avy. Tompo, vangio ny malagasy rehetra izay mivory eto amin'izao fotoana izao. N'aiza misy an'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao izay mahatoky ny fanatrehanao. Misaotra betsaka mamangy anay, misaotra betsaka nanome ny teny ray ianao androany. Omeo fo madio tsirairay avy, fo vaovao sy fanahy vaovao entinay anomponanao. Jesosy eo manatrehanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, mila ny fanatrehanao zahay. Oka ny teninao hiasa amin'ny tsirairay avy ka tonga kristianina matanjaka, tena mendrika ny ho mpianatra ao marina. Amin'ny anaranao no anaovan'ny malagasy rehetra n'izany vavaka izany. Misaotra Jesosy, tsika rehetra na hoe amen. Androany tsika dia hianatra lohahevitra anankiray indray dia ilay epistily faharoa nosoratan'ny Paoly apôstôly ho an'ny Koritianina toko fahaefatra. Ovakitsika ray manontolo io Koritianina toko faharoa andininy fahaefatra io ka mangataka fanetretena avy amin'ny tsirairay avy, mangataka fifatohana, mangataka toe-panahy mangetaeta ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fomba anatonantsika ny tenin'Andriamanitra dia ny voalaza eo amin'ny andininy voalohany ovakina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Koritianina faharoa toko fahaefatra andininy voalohany. Ary amin'izany, satria manana izany fanompony izany izahay araka ny nahazonay famindrapo, dia tsiketraka izahay. Toe-panahy manana fahatsapana momba ny famindrapon'Andriamanitra no entintsika mandeha manantona ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka manasanao ny Baiboly amin'izao fotoana izao ndao hiondrika ao anatrehan'ny tenin'Andriamanitra noho ny famindrapony. Lehibe tsy takatry ny saintsika ny famindrapony ka aoka ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao anantona an'ity fampianaran'ity satria mamindra fo amintsika Andriamanitra. Izany ny mahatonga ny apôstôly Paoly tsy ho ketraka. Ndao tsika hianatra an'izany, ndao anantona ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahatsapana fa ny famindrapo no tsy nahalanindritratsika dia tsy ho ketraka ihany koa itsika. Misy olona ve amin'izao fotoana izao ketraketraka noho ny orooro sy ny aya sy ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao? Ndao tsika hianatra ny Baiboly, ndao tsika mba hanao ohatran'ny apôstôly Paoly andeha amin'izany fahatsapana noho ny famindrapon'Andriamanitra izany dia tsy ho ketraka koa itsika. Atomboka ary ny fianarana dia ovakitsika hatramin'ny farany io Koritianina faharoa toko fahaefatra io nefa hozaraintsika telo ny famakiana azy mba azon'ny tsirairay avy mahazo tsara ny fampianarana androany. Andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nolavinay ny zavatra miafina mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny hafetsena na hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitaka fa amin'ny fanehoana ny marina no nahatonga anay homendrika amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay very izany. Izay no mahajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sain'ny tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra eo aminy. Fa tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy Tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidiny mazava mba hanazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ka nanome ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Kristy. Fa manana izao tahiry izao ao amin'ny vilany tany izahay mba ho avy amin'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay. Ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahafito dia fijoroana vavolombelona nataon'ny Paoly apôstôly momba ny filazantsara. Ho an'izay rehetra mbola tsy mahazo tsara hoe inona izany filazantsaran'i Kristy izany dia androany tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny Paoly apôstôly ny amin'izany filazantsara izany. Mamaritra ny atao hoe filazantsara izy fa niotsindriny mafy ety am-boalohany ny mifanohitra amin'izany filazantsara toriany izany. Eo amin'ny andininy faharoa dia ozy izy miteny hoe fa efa nolavinay ny zavatra miafina mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny hafetsena
na mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitaka. Ety am-boalohany zany izy dia mamaritra tsara fa misy olona mitory mandeha amin'ny hafetsena na mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitaka. Mila mahiratra ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mila mahiratra ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao fa alohan'ny tena hitoriany ny amin'i Jesosy Kristy hanambarany filazantsara marina dia tian'ny Paoly Apôstôly mihitsy aloha ho fantatry ny malagasy fa misy olona mandeha amin'ny hafetsena na mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitaka. Lozy zany. Dia zany no amaritany tsara mihitsy ety amin'ny etapany voalohany eo amin'ny 14 amin'ny 17 ny atao hoe filazantsara. Manomboka mamaritra ny filazantsara ary ny Apôstôly Paoly eo amin'ny 12 dia hozy izy hoe fa amin'ny fanehoana ny marina no mahatonga anay ho mendrika amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra. Famaritan'ny Paoly Apôstôly voalohany indrindra ny filazantsara izay toriany dia ny fanehoany ny marina. Zany anie mahatonga antsika hianatra ny filazantsara. Zany mahatonga antsika ho eto foana satria marina ny Baiboly izay ianarantsika. Tsara mihitsy tsy lohantsika mijanona eo amin'izany hoe definition ny filazantsara zany. Tsara mihitsy aloha mahazo tsara n'izany hoe izao teny toriany izao zavatra ianarantsika izao zavatra andanitsika fotoana himatematesantsika izao dia marina. Dia mitsoro vavolombelona ny Paoly Apôstôly hoe amin'ny fanehoana ny marina ozy. Iza ny marina? Jesosy Kristy no marina. Eo amin'ny 15 izy dia miteny hoe fa tsy ny tenanay no torianay fa Jesosy Kristy tompo ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Jesosy Kristy tompo lay marina torian'ny Paoly Apôstôly dia tonga aty amintsika koa zany fahamarinana zany amin'izao fotoana izao dia mianatra an'izany tsika izao. Zay ny atao hoe filazantsara dia ny amin'ny Jesosy Kristy izay tonga hitady ny very ary hitondra izay very ho any amin'Andriamanitra. Karaha mbola misy olona misalasala hoe inona ihany izao ivavahana foana, inona ihany izao ianarana ny tenin'Andriamanitra foana izao, tsy mety lany ve izao? Satria tsika mianatra ny fahamarinana dia mianatra an Jesosy Kristy tompo izay niran'Andriamanitra hoe ity amintsika hitady atsika izay very dia hitondra atsika ho any amin'Andriamanitra rehefa avy eo. No hazavain'ny Paoly Apôstôly ihany koa ny momba an'ireo izay very sy tsy mino. Eo amin'ny 17 hozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay very izany. Izay no aja ambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sain'ny tsy mino. Raha misy olona tafaraka aminay eto amin'izao fotoana izao mianatra fa tsy mety mahazo mihitsy, tsy mety manana fahatsapana mihitsy, tsy mety miaiky fahotana mihitsy, mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy, mbola tsy nandray an'ilay fahamarinana dia satria hozy ny tenin'Andriamanitra hoe miafina amin'izany olona izany ny fahamarinana. Androany tsy tian'ny tompo intsony hiafina amin'ny malagasy ny fahamarinana dia tonga amintsika mamangy antsika amin'izao fotoana izao ny tenin'Andriamanitra mba tsy hiafina intsony, mba tsy ho isan'ireo no aja ambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao, ny devoly no Andriamanitra izao tontolo izao. Tandremo fa manajamba amin'ny alalan'ny vola, fitiavam-bola, fitiavana voninahitra, ny fisaratsarahana, ny ady, ny fiviliana amin'ny finoana, ny écran maro samihafa, ny devoly amin'izao fotoana izao. Zany zavatra rehetra zany no entin'ny devoly manajamba ny very sy ny tsy mino ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia tonga ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mitory an Jesosy Kristy, aneo an Jesosy Kristy, aneo ny fahamarinana, ny fahazavana, mba hanazava, mba hampahiratra an'ireo olona izay no aja ambain'ny devoly no ireo zavatra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka manasa anao ny tenin'Andriamanitra, ndao tsika andiny tena fa sao dia mbola jamba n'ity izao tontolo izao ity. Misy olona ve amin'izao fotoana izao mbola mahatsiaro fa jamba n'ity izao tontolo izao ity dia tsy mety mihitsy hiposahan'ny fahasoavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra ao aminy. Lozy zany. Tsy mahita ninona mihitsy afa-tsy izao tontolo izao sy ny fitaka, tsy mahita afa-tsy ny vola, vao mifomaraina dia mitady vola, vao mifomaraina dia mitady voninahitra, vao mifomaraina dia mitady ny fihetsiketsehana sy ny fombafomba rehetra. Non, fitaky ny devoly zany. Zany ny fanajambana ho entin'ny devoly amin'izao fotoana izao. Fa androany
tiany tompo hiposahany fahazavany filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra eo aminy ny malagasy rehetra androany. Ndao anetry tena, ndao hiaiky fa mpanotintsika, ndao hiaiky fa mila mpamonjy de Jesosy zao tonga amintsika zao amin'ty androany ty. Zany mahatonga antsika misaotra ny tompo foana isaky ny tafaraka eto satria maninona? Satria tonga Jesosy mitady atsika mba hiposahany fahasoavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra itsika. Eo amin'ny 4 dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra izay nandidy ny mazava mba hanazava ao amin'ny maizina. Zany ny fanazavana ny filazantsara, zany natao hoe filazantsara. Andriamanitra nandidy ny mazava, Andriamanitra nandidy an Jesosy, Jesosy ilay mazava mba hanazava ao amin'ny maizina. De itsika le maizina, de androantsika no hazavainy Jesosy. De mbola misy ihany ve malagasy amin'izao fotoana izao iziriziry, isafidy ny hoajambain'ny devoly amin'ity zao tontolo zao ty? Fa androany tonga ny tenin'Andriamanitra, androany tonga Jesosy hitondra ny fahazavana. Ndao handray an'izany fahazavana zany, ndao handray an Jesosy mba ho vainy mba ho vaotsika de ho atolony an'Andriamanitra rehefa aveo de lasa hiara-pandova aminy de hanana ny fiainana mandrakizay tsika. Mitsoro vavolombelona mihitsy izy fa manana izao tahiry izao ao amin'ny vilany tany mba ho avy amin'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay. Mamaritra ny atao hoe filazantsara izy ampanetretena fa manana an'izany tahiry zany de ny filazantsara zany ary tena soritany mihitsy. Efa nanoritra izy tamin'ny voalohany teo fa tsy mitoro ny tenany de mbola nampiny ihany koa hoe mba ho avy amin'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminy. Zay no famaritan'ny Paoly apôstôly ny filazantsara toriny. Tonga amintsika koa zany amin'ty androany ty ndao tsika hanao ohatran'ny Paoly apôstôly. Ndao hiezaka ary malagasy, ndao hanolotra ny fiainantsika mba hanana an'izany tahiry zany koa tsika. Zany ane no antony ianarantsika. Inona no andanitsika andreto raha ohatra ka zay ela be zay mbola tsy manana an'izany tahiry zany? De Jesosy zany de ny fahamarinana zany, de ny fahazavana zany. Ndao koa tsika hiezaka mba hanana an'izany filazantsara izany. Tapany faharoa de manomboka eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20. Vakina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Voadidy pahoriana izahay nefa tsy malahelo, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, nazera nefa tsy rava. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy Tompo mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ao amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa no ao aminareo. Fijoroana vavolombelona indray nataon'ny apôstôly Paoly momba an'ireo fahoriana niatra taminy. Tsy fahoriana fotsiny izay hoentiny isanandro isanandro fa hatramin'ny fikatsahana ny ainy mihitsy de hozy izy hoe eo amin'ny 120 fa izahay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva. Zany hoe ny fiainana zany akoatran'ireo fahoriana hoentiny de atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva. Fa mijoro vavolombelona izy hoe voadidy pahoriana izahay nefa tsy malahelo. Ndao tsika andinika lalina an'izany tenin'Andriamanitra zany. Zany ny tokony ho fahatsapan'ny malagasy rehefa tonga ny alahelo. Zany ny fahatsapan'ny malagasy rehefa tonga ny fahoriana. Voadidy pahoriana izahay nefa tsy malahelo, very hevitra nefa tsy mamoy fo. Ndika zany le ao anaty mihitsy tsy voakasika mihitsy na inona zavatra mitranga amin'ny fiainany de tsy voakitika mihitsy le ato anaty satria manana an'ilay tahiry izy. De ny filazantsara satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra no nandidy ny mazava mba hampahazava ao amin'ny maizina no mampahazava ny fonay. Ndikan'izay efa nandray an Jesosy izy de efa lasa tahiry, trésor ao anatin'ny Jesosy. De na inona zavatra misy amin'ny fiainany Jesosy efa ao anatiny de nijoro vavolombelona izy hoe voadidy pahoriana izahay nefa tsy malahelo, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, nazera nefa tsy rava. Nijoro vavolombelona ny apôstôly Paoly fa manana an Jesosy ao anaty izy de mba nandalo fahoriana ohatra antsika koa. Ndao hianatra tenin'Andriamanitra
misy fahoriana ve amin'izao fotoana izao? Inona ny fahoriana misy? Inona ny aretina misy? Inona ny fahasairanana misy? Inona ny fanenjehana misy? Même na dia hoe miatraika amin'ny fifofona ny aina mihitsy ary zany. Dia zany ty fijoroana vavolombelona ataon'ny Paoly apôstôly ty hoe rehefa manana ny filazantsara, rehefa manana ny Jesosy Kristy tompo atao anatiny olona anankiray, tena inona fahoriana manodidina eo dia tsy misy mihitsy ny alahelo. Na inona verihevitra, mba verihevitra koa izy, ohatra tsika ihany verihevitra, nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy. Tena matsiaro mihitsy zany fa misy mpanenjika nefa Jesosy atao anaty ato, enjehan'ny olona, tsy tian'ny olona, aratsian'ny olona, endrikendrehan'ny olona, fa tsy nafoy ozy. Matsiaro foana zany izy fa tsy irery fa manana ny Jesosy atao anaty. Nazera nefa tsy rava. Miezaka ny olona mamotika, miezaka ny olona mandrava, fa Jesosy atao anaty tsy mampiotsina mihitsy, mampandresy. Ry malagasy mpiray tanindrazana, ndao tsy avela andeha fotsiny zany fijoroana vavolombelona zany, fa ndao tsika hianatra, ndao tsika hiezaka ny anana ny Jesosy Kristy atao anatintsika, ho tahiry atao anaty, dia mba anana fahatsapana ohatran'ny Paoly apôstôly koa tsika. Ovakitsika ny tapany farany iray eo amin'ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary satria manana izany fanahiny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny, dia nino koa izahay ka miteny, fa fantatray fa izay nanangana any Jesosy Kristy tompo no nanangana anay koa amin'ny alalan'i Jesosy, ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombohan'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombohan'ny fahasoavana amin'ny maro. Andininy 19 noho izany tsy ketraka izahay, fa na dia mialevina aza ny olonay eo ivelany, dia avaozina isanandro ny olona ao anaty. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety ihany dia maika miasa fatratra indrindra, ka mahatanteraka voninahitra mavesatra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny zavatra hita izahay, fa ny zavatra tsy hita, fa ny zavatra hita dia tsy maharitra, fa ny zavatra tsy hita no mandrakizay. Manana fahatsapana ny apôstôly Paoly fa mesimba ty nofo ty, meantitra noho ny aretina, noho ny avizanana, noho ny asa mandrara, noho ny zavatra misy amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa ny fahatsapana nananany dia hoe dia avaozina isanandro ny olona ao anaty. Le fisainana, le fo amam-panahy dia avaozina isanandro. Misy olona veto amin'izao fotoana izao, reraka ny vatana, marary sy fahasembanana be da be, mety manana aretina mitaiza mandra-pahafaty ozy ny dokotera. Dia mampahery anao ny tenin'Andriamanitra fa le Jesosy atao anatina ho ato manavao isanandro ny olona ao anaty. Ndao tsika andray an'i Jesosy, andray ny fahamarinana, andray ny fahazavana amin'ity androany ity. Fa na inona miseho amin'ity vatana ity izay mialevina, ary tsy tokony ho gaga tsika raha mialevina ozy ny tenin'Andriamanitra. Izao tontolo izao mitady izay rehetra fomba hanatsarana an'ity vatanyity amin'ny chirurgie plastika rehetra sy ny produit de beauté rehetra sy ny fombafomba rehetra hanatsarana an'ity vatanyity. Fa ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao manasa ny tenin'Andriamanitra, andray an'i Jesosy. Fa Jesosy rehefa atao anaty ato dia manavao isanandro ny fisainana sy ny fo amam-panahy antsika. Ndao izany ny katsahana fa ty vatany efa tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe efa mialevina. Tsika androany ndao hangataka amin'ny tompo hanavao ny saina sy ny fo amam-panahy isanandro mba azotsika manana fahatsapana ihany koa ohatran'ny fahatsapan'ny Paoly apôstôly hoe fa ny fahorianay maivana izay vetivety ihany. Ny olona manana ny Jesosy, ny olona mibanjina ny Jesosy izay tsy hita, dia ny fahoriana dia maivana sy vetivety ihany. Fa ny olona mijery an'ity zao tontolo zao ty, mbola jamba an'ity zao tontolo zao ty dia ketraka, miorooro, manahy, matahotra, tsisy fanavaozana, tsy misy fahazavana, olombery sy tsy mino ozy ny tenin'Andriamanitra. Fa itsika izay nahazo an'izany fahazavana sy fahamarinana izany androany ndao hibanjina ny Jesosy izay tsy hitantsika, dia ho maivana ny fahoriana sy ho vetivety. Saotra ny tompontsika fa manasitrana be izany teny izany. Misy olona marary ve amin'izao fotoana izao? Misy olona manahy ve amin'izao fotoana izao? Misy olona miorooro ve amin'izao fotoana izao? Misy olona didin'ny fahoriana ve amin'izao fotoana izao? Maketsy fahoriana, maketsy fahasairanana. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahorianay maivana sady vetivety, satria
manana ny filazantsara satria manana ny Jesosy Kristy tompo atao anaty. Andriamanitra nandidy ny mazava dia Jesosy Kristy tompo zany mazava zany ho amin'ny maizina dia itsika zany maizina zany no hajambain'ny devoly tamin'izao zavatra hita maso zao. Fa afaka tsika androany satria nandray ny fahazavana, mazava tsika androany satria nandray an Jesosy Kristy tompo ato anatintsika dia izy manavao isan'andro ny saina sy ny foamam-panahy dia maivana sy vetivety ny fahorintsika. Dao petraka eo am-pelantanan'ny tompo izany teny zany fa sao dia alain'ny devoly. Misaotra Jesosy fa sitrany izay. Misaotra Jesosy fa faly izahay. Misaotra fa maivana ny fahoriana. Misaotra fa vetivety ny fahoriana. Misaotra fa lahiratra ny maso. Misaotra fa afaka ny fanatsamban'ny devoly. Misaotra betsaka noho ny tamin'ity androany ity. Jesosy eo faly izahay. Jesosy eo misaotra betsaka noho ny fanatrehanao. Misaotra betsaka noho ny fanahinao masina. Misaotra betsaka noho ny amreto malagasy reto. Jesosy tsy hitanay taiza izany. Ao aminao no misy an'izany ka miondrika ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Miondrika ampifaliana, midera sy mankalaza anao, mandohalika eo anatrehanao, manolotra ny haja ambony indrindra, ny voninahitra mandrakizay ho anao. Misaotra betsaka nitady anay, misaotra betsaka tonga eto aminay, voarainay ny fahazavana, mazava izay amin'izao fotoana izao, mahiratra ny masonay, anapa-kevitra izay androany fa hitahiry anao ato anatinay. Ary mangataka izahay mba ho avoazina isan'andro ny saina, ny foamam-panahinay hoentinay miazakazaka, hoentinay mikatsaka ny fanjakanao mandra-pahatonga anao. Jesosy tena mananteny izahay ny ahatongavanao dia ny andraisanao anay ho any aminao mandrakizay izahay. Misaotra fa mazava ny teninao. Misaotra fa tsara ny teninao. Misaotra betsaka tamin'ity androany ity, niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, nidera sy laza ny voninahitra mandrakizay ho anao rery ihany. Apetraka eo an-tananao ny fiainanay fa tsy fantatraina dia ny rehefa aveo ary. Tompo, amin'ny anaranao no hanaovanay izany vavaka izany, ny malagasy rehetra anao hoe Amen. Mankasitraka ny mpiray tanindrazana rehetra niaraka taminay tamin'ity androany ity, tsy niova radio ianao. Mametraka ny mandram-piaona izahay fa manantena ny mbola hifankahita ary ndaontsika handray an'i Jesosy ho fahazavan'ny fiainantsika fa efa akaiky izy.